Iverenantsika indray kosa ny amin'ny lafiny ara-toe-karena ankoatran'ny mahasakafo azy dia azo ampiasaina sy avadika akora na ihany koa angovo madio ny mangahazo. Efa misy noho izany mitetika asa mikasika an'izay famondonana ny mangahazo izay. Atao anatin'ny fanadihadiana manaraka ny andinindiny mahakasika an'izay. Maro ireo fanodinana vokatra azo atao eto amintsika. Ankoatry ny mahasolo sakafo azy dia afaka avadika ho alikaola ny mangahazo, ampiasaina hosolon'ny arina fandrehatra sy ny gaz. Manatanteraka izany ny orinasa Obioamy. Ny orinasanay zany Obioamy dia orinasa anankiray izay mivohy ny fampiasana angovo madio ary angovo azo vokarina avy eto Madagasikara. Dia ny ataonay dia ny orinasanay zany dia miara-miasa amin'ny reny mponina eny ambanivohitra reny mamboly mangahazo dia manodina ny mangahazo izy ho lasa alikaola. Dia ilay alikaola zany ampiasaina amin'ny fatana fampiasa ao tokantrano anoloana ny charbon sy ny gaz. Azahoana alikaola 2 litatra ny mangahazo 2.5 kilao raha ny fantatra. Mora kokoa noho ny gaz ny fandaniana atao amin'ny fatana mampiasa ity alikaola mangahazo ity. Na dia lafo kokoa noho ny arina fandrehatra nefa dia maro ny tombony amin'ny fampiasana azy io. Madio voalohany indrindra izy dia angovo madio ary vokatra eto Madagasikara. Ny vokatra eto Madagasikara zany le angovo dia tsy divisiny amin'ny angovo sy afarana avy any ivelany zany mora kokoa izy. Zaka ny fahefa mividin'ny ny isa-tokantrano satria zany mora noho ny gaz. Io angovo io somary lafo kely fotsiny izy raha mihatra amin'ny charbon raha ny tena vidiny, fa ny fampiasana anazy dia mora lavitra noho ny charbon satria izy tonga dia azonao ampiasaina. Ny charbon mbola mila pretina, ny setroka, maloto sy ny karazany. Seha-piarina iray izay afaka trandrahana tokoa ny fanodinana amin'ny mangahazo. Ny orinasa izay mamokatra ny alikaola mangahazo dia miteraka asa maro na eo amin'ny fambolena mangahazo izany na eo amin'ny fanodinana ny vokatra eny anivon'ny distillerie ary ihany koa eo amin'ny fanapareana ny vokatra.